Mbola ao anatin'izay tontolo politika sy ny faneho-kevitra samy hafa ihany ny fifampidinihan'ny samy malagasy no sosokevitra atolotry ny antoko mamafy soa izay tarian'Andriamatora Jameson Rakotomaharo mba hialana amin'ny krizy misy eto amin'ny firenena moa izay vahaolana narosony izay aminy kosa dia tsy vahaolana intsony ny fivoahana any ivelany mba hitadiavana marimaritra iraisana satria dia nandamoka avokoa ny teo aloha rehetra raha ny fanazavana nitiny ity mpanao politika ity hatrany. Ravakare Manala sy Tsirakotorson no mamintina ny vaovao. Tsy vahaolana intsony ny fanatanterahana feona eo amin'ireo filorotota sy ny fivezivezena amin'ireo firenena maro eto Afrika mba hizahana vahaolana amin'ny krizy misy eto amin'ny firenena. Hoy Nambaran'Andriamatoa Jameson Rakotomaharo, Front National ny antoko mamafy soa. Nandamoka trano izy ireo feonana ny fanisy ireo ka tafiditra amin'izany ihany koa ilay feonana tokony tanterahana teo amin'ireo tota omaly sy androany any Dar es Salaam. Filasa raha ny filazinareo mpanao gazety sy ny izy dia hoe famorona saty izy satria hitanareo fivoriana atao aklafina anankiroa izy nefa ny anankiray tsy eo dia tenenana hoe faute de combattant le combat n'a pas eu lieu dia zay zany dia efa tsy raikitra saty izy. Nanatanteraka fivoriana teto amin'ny espace Mongote Andriafanambojanahary ny antokony mafisoa tamin'ity androany ity. Fivoriana izay efa nialoavana fivoriana tamin'ireo faritany 10 hafa teo aloha. Na dia isan'ny kandida amin'ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 Andriamatoa Jameson Rakotomaharo dia nambarany fa tsy tafiditra velively ao anatin'ny fampelezan-kevitra ity fivoriana androany ity.